Faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tapaka ny Nouveaute gasy ny tenako androany isika dia ndirisidresaka ndray ny mahakasika ny vaovao na ny famtinam-baovao toy ny mahazatra hatrany ka ny horesantsika amin'izany dia ny analyse mahakasika ny hoe mety azo atao tsara ve ny mampandroso any Madagascar ary inona daholo ny fepetra takina amin'izay fampandrosona ny Madagascar izay ary mety ho vitany andriamatoa ANDRY RAJOELINA ve ny mampandroso an'ity Madagascar ity araky ny nambarana hatrany satria Madagascar tsy maintsy mandroso ho iny teniny hatrany fa milohan'izay dia azo dinto ny manao commentaire amban'ity vidéontsika ity mba afahana mandravona ny hevitrantsika rehetra reny anaovantsika vidéo manarakeo ary azo diny ihany koa milike ny vidéontsika azo diny toraka izany hatrany miabone amin'ny chaîne-ntsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefana sisy Nouveaute gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary Madagascar tsy maintsy mandroso manana olo mazoto izay ny filamotry ny andriamatoa ANDRY RAJOELINA araka ny reny kabary izay ataony matetika ireny hatrany fa milohany idirantsika lalandalana kokoa amin'ny hoe Madagascar tsy maintsy mandroso na ny hoe azo atao tsara ve ny mampandroso ny Madagascar dia ndao aloha zany ho resadresahantsika ny zavatra izay nisy nandritra ny fitondrany andriamatoa ANDRY RAJOELINA na tamin'ny tetezamita izany na tamin'ny mandat voalohany izay nahafilom-pirenena azy tamin'ny 10 taona lasa teo raha iresadresaka ny fitondrany andriamatoa ANDRY RAJOELINA tany amin'ny tetezamita isika dia ny zavatra tsapa ary nanamarika an'izany fitondrany izany dia tsy arakaraky ny natetezamita azy ny fitondrany fa nateo aza izay fitondrana tetezamita izay noentiny andriamatoa ANDRY RAJOELINA izay dia niezaka ny lehilahy ary nahavita fotodrafitrasa sy ny zavatra mba azo tsy ampahintanana ihany nandritra an'izay tetezamita izay na dia tapakara ireo famatsim-bola madinidinika izay avy any amin'ny mpamatsy vola international kanony izay ezaka goavana izay nataony andriamatoa ANDRY RAJOELINA izay nandritra ny tetezamita izay ihany no nahatonga ny malagasy rehetra resy lahatra taty amin'ny taona 2024 rehefa iny fa tonga ny rotsaka ho fidina filoham-pirenena andriamatoa ANDRY RAJOELINA satria tamin'izany tadidiko tsara nandritra ny fampelezan-kevitra izay nataony nitsindriny tsara mihitsiny fa nateo aza ny tetezamita nateo aza ny fahatapahany rehefa matsina rehetra avy tany ivelany dia tsy nataontsika sakana izany fa nahavita zavatra goavana isika nandritra ny tetezamita iny ary tena marina sy nahitsy izay voalazan'izay tamin'izany fotoana izany ka iny ara fa resy lahatra ny malagasy dia nifidy an'andriamatoa ANDRY RAJOELINA ka iny no nahatonga azy lany ho filohan'ny Republika ny Madagascar izay nanaovany deuxième tour tamin'ny andriamatoa Marc Ravalomanana moa izany ka nivoahany ho mpandresy ary iny izy lasa filohan'ny Republika ny Madagascar iny aveo lany ho filohan'ny Republika ny Madagascar andriamatoa ANDRY RAJOELINA tamin'ny 2024 ka nanomboka teo izy dia nitondra ny Madagascar nandritra ny 10 taona nandritra n'izany fitondrany izany dia maro ireo zavatra izay nanamarika n'izany fitondrany izany resitsika ohatra amin'izany fotsiny ny eo amin'ny lafiny ireo membre nandrafitra n'izany gouvernementany andriamatoa ANDRY RAJOELINA izany toy ny ministra sasasasany izay tena matetika ny solosolo olona fa nisy kosa tamin'ireo ministra dia tsy voazongozona mihitsy teo amin'ny toerana maha ministra azy izay hatramin'ny farany nanamarika hatrany izay 10 taona nitondrany andriamatoa ANDRY RAJOELINA izay ny fisiny valanaretina COVID-19 izay isan'ny tena nampitotongana ambany dia ambany tokoa ny teo amin'ny lafiny ekonomia indrindra fa teo amin'ny lafiny fiariny voaka malagasy izany tsy eto Madagascar irery nefa ny tratran'izay fitotonganana izay fa 5 hita maneran-tany izany fitotonganana izany vokatry ny COVID-19 iny mbola nanamarika hatrany ny fitondrany andriamatoa ANDRY RAJOELINA tao anatin'izay 10 taona nitondrany izay ny fidinany vidiny lavanila izay isan'ny fototra iorenan'ny ekonomia malagasy izay nidina ambany dia ambany tokoa ary mbola tsy nidina ambany noho izao izany vidiny lavani izany raha tsy tamin'ny izay 10 taona lasa izay mandraky tiny androany ka ny fantenena mipetraka ao an-tsainy be sy ny maro amin'izao fotoana izao dia ny hoe mety mbola hitambaholana ve ity vidiny lavanila izay mitongana ambany dia ambany ity sa ahoana nateo aza izay COVID-19 sy ny olana madinidinika izay nisedrainy andriamatoa ANDRY RAJOELINA nandritra n'izay fitondrany izay dia tsy nataony sakana nefa n'izany fa mba misy ihany ny zavatra tsara izay vitany toy an'ireny lalana mampitoy any Ambilbe VMR ny lalana makany Ambatondrazaka sy ny maro hafa izay isan'ny tena nanamarika any fitondrany andriamatoa ANDRY RAJOELINA tsy ambakan'izany ireo université manara-penitra sy ireo école manara-penitra maro izay natsangany tao anatin'ny 10 taona nitondrany izay ka dia isika malagasy moa isan'ny olona malala fomba ka rehefa misy manome dia mba mahaiza misaotra ihany isan'izay ara dia ny hoe azo atao tsara ve ny mampandroso ny Madagascar mety hitondra zava-baovao ny Madagascar ve ny falaniny andriamatoa ANDRY RAJOELINA amin'izao 10 taona manaraka izao ndray satria manko raha mijery ny zava-misy eto Madagascar isika indrindra fa eo amin'ny lafiny resource izay isan'ny firenena manana ny maizy azy Madagascar izany na eo amin'ny lafiny harenan-kibony tany na eo amin'ny lafiny hazan-dranomasina na eo amin'ny fananana an'izany hazo sarobidy izany sy ny maro hafa dia tokony firenena haleo tena ary tokony firenena tena farakin'izay handroso ity Madagascar ity ka andriamatoa ANDRY RAJOELINA moa izao ny vaholana izay andandrasany be sy ny maro amin'izany fampandrosona ny Madagascar izany araky ny nambarany hatrany izy moa olona tia tanindrazana ho izy ka eto ampiandrasana an'izay tena fitiavany tanindrazana zay ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao mbola veroko hatrany tena ho vitany andriamatoa ANDRY RAJOELINA ve ny ampandrosona ny Madagascar araky ny nambarany hatrany manko
satria Madagaskar tsy maintsy mandroso manana olo mazoto ary izy ny vaholana izy ny solution izay ny voalazan'Andriamatoa ANDRY RAJOELINA fa itsy an-tany kosa Didier Ratsiraka izay nilaza hoe raha mandroso Madagaskar dia foazo ahy mety hifoha ve zany Andriamatoa hajaina Didier Ratsiraka raha toa ka vitany ANDRY RAJOELINA mampandroso an'ity Madagaskar ity izay zay tompoko lasy tompoko vavy amaranako an'ity vidéontsika ity ka manasitsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity vidéontsika ity mba afahana mandravana ny hevitra rehetra eny hanaovantsika vidéo manarakeo ary manasitsika ihany koa ilekeny vidéontsika ary manasitsika tanandroatrany Abonneo sainantsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay revanasesy Nouveaute gasy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa ano tiako mare kuranga igny efa marigny edy fa tsisy vandivandy sagnatria bala hoasy kuranga antiazo fitiavantsika tsy ambelako alazo marigny tia fanambarako anao tamizigny ano tiako mare kuranga igny efa marigny edy fa tsisy vandivandy sagnatria bala hoasy kuranga antiazo Tiavantsika tsy ambelako alazo marigny tiako matokisa valere manana confiance waravade matokisa valere oh yeah manana confiance mazati tsy ampirafe yeah yeah manao foi tiako Courage for bébé Mety tsy vadika Zako da manoro eva Tsika miaradia magneva Angatagna tsodrano amida Hitera da hitera ba Vangoegny vangonkarian Are hita titiako Zafani no Ano nina Zafani no tiambelako Matukisa valere Manana confiance Waravade Matukisa valere Oh yeah Manana confiance Fazati tsy ampiraty Matukisa valere Manana confiance Waravade Matukisa valere Oh yeah Manana confiance Fazati tsy ampiraty Yeah yeah Manao foi tiako Ciao tsy ampiraty Yeah yeah Manao foi tiako Matukisa valera no mamany Zao fanino Kanga tsara sora Tsy ataka lobota matramo Ke Matukisa valere Manana confiance Waravade Matukisa valere Oh yeah Manana confiance Fazati tsy ampira Matukisa valere Manana confiance Waravade Matukisa valere Oh yeah Manana confiance Fazati tsy ampira